vetivety fotsiny ity tena ampatsiaro anareo fa diso ny famakinareo baiboly raha ohatra tsy hainareo manavaka marina sy ny marina satria misy ny atao hoe marina ary misy ny atao hoe marina, ny ray vérité, ny ray justice. Dia rehefa mamaky baiboly tsika zany dia misy ny atao hoe marina dia misy ny atao hoe marina. Indraindray ny marina vérité ny resahany ao anaty baiboly, indraindray marina justice ny resahany ao anaty baiboly. Dia mila haintsika manavaka an'ireo fa sady mitovy ireo tsy mitovy matoa izy mitovy amin'ny teny gasy dia mitovy ny heviny amin'ny teny gasy, fa ny teny frantsay sy ny teny grika zany manan-karena kokoa dia misy mahasamy hafa azy ihany ireo zavatra ireo. Dia mila hay manavaka an'ireo zany. Ny vahaolana tsotra indrindra dia zao rehefa mamaky baiboly aza mamaky dika teny tokana io fotsiny. Raha mamaky dika teny protestanta sy dia ianao dia efa mety ahita ihany, fa tsara mamaky teny frantsay, mamaky teny anglisy, teny allemand, teny grika, teny hébreu, vao maika tsara daholo zany rehetrarehetra zany. Fa au moins teny frantsay dia ahafahanao mahita an'le izy. Efa nianatra momba ny justice tsika raha tamin'ny anatra an'le gas mahay mamaky baiboly romane, afaka mijery any amin'ny YouTube ianao romane vidéo fahatelo miresaka amin'ny fahamarinana, dia ao miresaka ny justification ray manontolo zany dia tsy hiditra amin'ny intsontsika fa mijery fotsiny an'le izy. Dia efa mivakitsika teo romane toko voalohany 9:20 ary naseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay mangeja ny marina amin'ny tsy fahamarinana. Tena misy marina telo eto zany, tsy fahamarinana, marina tsy fahamarinana. Fa rehefa mamaky amin'ny teny frantsay tsika dia mahita hoe injustice le tsy fahamarinana, injustement le tsy fahamarinana, fa ty marina ty le gejain'ny olona zany, io ny vérité captive. Dia gejain'ny olona le marina dia zay mahatonga ny olona tsy mahita marina dia mamorona marina hafa be dia be izy asolo an'le fahamarinana Andriamanitra. Apokalipsy 5:17 ary ny hira tononkira Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy tononkira ny zanak'ondry izy hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy to, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjakan'ny firenena. Mahitsy sy marina ny lalanao dia amin'ny teny frantsay izy hoe tes voies sont justes et vraies. Le mahitsy zany juste dia le marina vrai. Dia mila haintsika ny manavaka an'izany. Amin'ny teny frantsay foana izy ny hita. Raha ohatra zany verenantsika le rakobolana dia rehefa milaza izy hoe ilazana toetran'olona tsy mamitaka tsy mandainga dia io zany le marina. Fa rehefa ve izy miteny hoe manaraka ny rariny sy nitsiny dia io lay juste, ty le vérité ty dia ty le juste. Fa tanareo izy ao anaty rakobolana zany tonga dia ataony définition anankiray fotsiny nilazany azy satria raha izy amin'ny malagasy kanefa samy hafa le izy dia mila haintsika. Ny justice zany dia resaka fitsarana, misy ifandraisany amin'ny fitsarana ny justice. Rariny zay le izy raha adikanana azy amin'ny teny malagasy, io rariny sy hitsiny zay ny atao hoe juste, rariny sy hitsiny. Io raha vao hoe marina ile izy ka mifandraika amin'ny lalàna dia justice le izy zay. Marina mifandraika amin'ny resaka fitsarana na resaka lalàna dia justice, rariny zay ny resahany. Fa rehefa marina mifandraika mifanohatra amin'ny lainga dia vérité zay no resahany. Zay fotsiny le sopapa amin'le izy. Rehefa miteny izy zany hoe tsy misy marina na dia ray akory azy dia tsy le marina resahantsika androany io resahany io, tsy vérité ny resahany io, fa personne n'est juste devant Dieu. Satria tsy misy mahavita manatanteraka ny lalàna. Zay ny dikan'io le resahana io zany, fa tsy le resahantsika androany akory hoe vérité. Dia mila haintsika zany. Tia tena tamin'ity korona palahelo be anana tonga na hoe tena andehanao an'izany fa nahita an'ity Efesiana 4:4 mifararaka misikina fahamarinana, mitafiny rary no fiarovan-tratra. Zay misikina fahamarinana, le fahamarinana eto vérité dia le rariny eto justice. Dia ty fahamarinana ty io le fototra zany amin'ny fitaovam-piadiana tenin'Andriamanitra ihany ny fahamarinana.
fa tsy le olona hoe tsy mandaingy akory zany tiandresahana fa hafandray izy eto rehefa le rariny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Isaia 7:5 io fahamarinana io justisy io a dia hoarin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny akanjo foana. Hitafy ny akanjo fahamarinana tahaka amin'ny fiarovatratra izy ohatr'izay mihitsy le ato a mifahararaka misikina fahamarina ty le vérité mitafy ny rary no fiarovatratra ny akanjo fahamarina justice ty zany tahaka ny fiarovatratra izy ary fiarovan-doha famonjena tovy am'le teo ihany ny teo amin'ny lohany ny akanjo fahamalina izy a enina ndray fahasaro-piaro ho akanjo ivelany izy. Ny justice a ny justification a dia akanjo anaovanao eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy olona marina na iray ary satria tsy misy olona mahatanteraka ny lalàna na iray ary fa mahatonga antsika ho marina juste eo anatrehan'Andriamanitra dia anaovantsika ny akanjon'i Jesosy hiakanjontsika io. Manao akanjon'i Jesosy ianao, Jesosy ihany marina nahatanteraka ny lalàna dia ianao rehefa mino anazy maty ny solanao teo amin'ny hazo fijaliana dia anaovanao ny akanjony. Dia rehefa mepanganao ny devoly narantsika amin'ny ray volana mepanganao ny devoly a dia mijery anao Andriamanitra dia ozy izy hoe marina io Jesosy kely io nefa faly hitany fa ianao miakanjo fahamarinana miakanjo an' Jesosy ianao a dia marina ianao anatrehan'Andriamanitra. Mamarina antsika zany dia no filotsika an' Jesosy Kristy ihany fa tsy misy olona mahavita mankatony lalàna na iray azy. Dia izay ny lazain'ny Romanina 7:14 hoe hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miany aminao fa hatateraka ny filana. Anaovy Jesosy izy no eto manantona an'Andriamanitra fa rehefa izy no etsika manantona an'Andriamanitra dia marina foana tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia le fahamarinan'Andriamanitra ray zany a Andriamanitra dia fitiavana fa Andriamanitra koa masina. Dia rehefa miteny ray Andriamanitra masina sy marina dia tsy le Dieu de vérité ny resahany fa Dieu juste lay mitsara antsika amin'ny fahamarinana kanefa ny sazy tokony antsika dia nentin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia rehefa anaovantsika Jesosy avy eo dia lasa marina tahaka an' Jesosy Kristy isika satria izy ny fahamarina antsika ozy izy ny Korintiana 1:17 hoe avy aminy nahatonga anareo ao amin'ny Kristy Jesosy avy amin'Andriamanitra zany nahatonga antsika ao amin'ny Kristy Jesosy zay natao Kristy Jesosy zany dia natao fahendrena avy amin'Andriamanitra ho antsika. Kristy Jesosy dia natao fahamarinana io notre justification natao fahamarinana ao antsika. Kristy Jesosy dia natao fahamasinana ao antsika sanctification. Kristy Jesosy dia natao fanavotana ao antsika notre rédemption. Ao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Jesosy dia marina juste fa Jesosy koa dia marina c'est la vérité.